Taorian'ny fisarihana ny lalao peondimy andihan'ny fahavalo amby roapolo sy dimanjato no tanterahana omaly dia nisy ny tsara vitana ka nahita ny laharana 4 milahatra nahazo ny vola mitentina 4,4 sy 9 tapitrisa araka izany ty tsara vitana ity. Nahatratra 7,20 kosa ireo nahita ny laharana 3 milahatra ary notolorana lela vola 4,4 tsirairay avy miavaka ny fankalazana ny fetim-pirenena miaraka amin'izay lalao peondimy izay hatramin'ny fahaeniny volana jolay avy izao satria dia mahatratra 5,20 tapitrisa ariary ny tontona amin'ny herinandro ny fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny faha-4,20 ny volana jona ity. Raha tokosa ka misy mahita ny laharana dia miverina ho 5,20 tapitrisa ariary izany. Ho an'ny rapitsoalarybe kosa dia mahatratra 5,30 tapitrisa ariary ny tontona. Ankoatr'izay dia mahazo fahana telo maro 100 ariary maimam-pona kosa ireo milalao ka mividy karatra roa ao anatin'izay lalao peondimy izay. Zay ny amin'ny fa nisy ihany koa ny fiaraha-misakafo ho an'ireo Zokiolona izay notsongaina teto amin'ny faritra Analamaga tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny fahaleovan-tena ny Madagasikara izany rehetra izany dia tetsy amin'ny tanàna Nanozato atsinanana no nizoran'izay rehetra izay. 700 ireo Zokiolona no nahazo ny anjara sakafo maraina, goûter, miampy sakafo atoandro androany, izay notanterahana tetsy Nanozato atsinanana. Hetsika izay nikarakarain'ny vovonina fikambanana farihy malagasy sy fikambanana avy amin'ny fiaraha-monipirenena ary ireo mpila ravinahitra ny ivelany mba hampifaliana ireo Zokiolona amin'izao akatoko ny fety izao. Tanjon'ny tompona andraikitra amin'izany ny hijerena ny olona amin'ny faritra iva na ilay atao hoe ambany tanàna. Manana ny zoany izy ireo izy ka tokony hojerena akaiky. Olona zany no arena izay zavatra lehibe indrindra adian'ny fanjakana amin'ny adina politika ireo Zokiolona sy ny enfant de la rue. Izahay société civile ivodronana fikambanana maromaro nanao ny hetsika teneninay sy anaranay sy ny tompona andraikitra amin'ny maha olona ny arena izay zany ary anairanay ihany koa fa misy ireo zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony izy ataon'ny fanjakana ary ametrahanay fa 10 mihitsy ny vahoaka amin'ny resaka politika ity. Dia niveau izay rehetrarehetra izay zany zahay no nanao an'izao podium izao niaraka tamin'ireo société civile mpiaradia aminay ary niaraka tamin'ireto namana avy any Allemagne sy avy any France izay nifanome tanana nataonay ary teneninay fa tsisy volana mpanao politika, tsisy volana fanjakana nanampy anay ary ambaranay zany mahitsy be mihitsy hoe tena mampalahelo Zokiolona malagasy tsy misy ajany ary tsy misy fotony tato anaty fahaleovan-tena eo ihany koa ireo enfant de la rue. Ny hetsika toy izao ny tompona andraikitra dia tsy hijanona eo amin'ny fanomezana sakafon'ireo Zokiolona fotsiny fa tafiditra ao anatin'ny tetikasa manaraka nitondra azy ireo ivoaka ny faritra Taonan'ny.